Nisy ihany koa moa ny fanambarana izay navoakan'ny sampan-draharahan'ny hetra taorian'ny fanapaha-kevitra noraisin'ny mpandraharaha eo anivon'ny sehatra tsy miankina izay manambara fa tsy handoa hetra eo anivon'ny fanjakana izy ireo fa ao anatin'ny kaonty mihiboka kosa ny makasika an'izay. Ny zoma lasa toera tsy aivina no nanambara ireo vondron'ny mpandraharaha fa ampiato ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana ary tsy handoa ny hetra amin'ny fanjakana toy ny mahazatra fa androtsaka izany kosa amin'ny antsoina hoe caisse de dépôt. Mampatsiahy ireo mpandoa hetra izay fa tokony handoa izany ao anatin'ny fetim-potoana lazain'ny lalàna eo anivon'ny sampan-draharaha efa voatondra izy ireo. Anisan'izany ny TVA, ny droit d'accise sy ny impôt sur les revenus mba ahafahana manohy ny fiaraha-miasa amin'ny sampan-draharahan'ny hetra raha ny fanambarana izay nivoakan'ny sampan-draharahan'ny hetra izay. Ireo vondron'ny mpandraharaha dia nanamafy fa mizaka ny 700 isanjaton'ny aba sy ny hetra eto amin'ny firenena. Nambaran'izy ireo moa fa noho ny fisavorontan'ny lalàna sy ny fifanjevona misy ankehitriny eto amin'ny firenena no nahatonga ny fanapaha-kevitra izy ireo ampiato ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana eto amin'ny firenena.